raha ny makasika ny vokatra amin'ny fividianana be ny tanàna kosa indray sy ny mpanolotsaina dia nitondra fanamariana moa zareo avy eo anivon'ny senita nosritana Andriamatora Solonjatovo Jean Victor Nirina izay sekretera mpanatanteraka eo anivon'izay senita izay fa isaky ny renivohim-paritany no anaovana ny fitrandrahana ny vokatra. Ny lalana andianany miainga avy eo amin'ny bureau fandatsaham-bato zany makany any amin'ny SRMV eny anivon'ny distrika dia avy eo ny zotra arahana zany amin'ity ndray mitoraka ity ny fitrandrahana ny vokatry ny fifidianana communal zany le exploitation des résultats dia ny farany eny anivon'ny renivohitry ny faritany no anaovan'ny senita azy. Tsy misy ny hoe angonina ty Antananarivo daholo dia ty Antananarivo no amoahana ny vokatry ny voka-pifidianana Vonjimaiky fa isaky ny renivohitry ny faritany zany no hitrandrahan'ny senita ny voka-pifidianana dia eo anivon'ny faritany tsiraray no amoahana ny vokatra Vonjimaiky. Ny anton'io moa dia tsotra ihany satria ny tribonaly miandraikitra ny ady amin'ny fanjakana ny tribunal administratif zany no maefa amin'ny hanapaka mikasika ny fifidianana eny anivon'ny commune dia izy no mamoaka ny vokatra raikitra le vokatra farany résultat définitif zany fa alohan'izay vokatra raikitra zay mamoaka vokatra Vonjimaiky ny aty amin'ny senita dia zay zany tsy misy hoe tribunal cour électoral spécial tahakiny tamin'ny fifidianana farany natrehitsika tamin'ny 13 reny zany fa tonga dia eo anivon'ny faritany no anaovana an'izay le fitrandrahana ny vokatry ny fifidianana zay.